za dia anisan'ny nahazo an'ilay fitaovana avy amin'ny fiariana, famatsim-bola avy amin'ny fiariana, reto avokoa ilay fitaovana rehetra zay azoko, ny fanaovana chips banane, fampotehana akondro, dia ny fanodinana paty banane akondro ho lasa pâte de fruits. Ny projetko tamin'io dia ny fampitomboana ny productionko. Taloha dia nanao pâte de banane ana 10 kg. Zao izy 20 kg fois 2 zany le izy. Ny tena anatin'ny tiako an'ity tokony 500 kg par semaine no atao. Reo zany fitaovana ametrahana an'ilay akondro. Ny chips banane zany, ny akondro manta zany eo amin'ny 200 kg, dia ny akondro masaka eo amin'ny 300 kg par semaine. Ny produitko zany toy isan'andro tokony havita 100 isan'andro lay produit. Misy grand modèle mantsy izy io, dia misy moyenne, dia misy petit modèle le enrobé de sucre. Dia reny misy amidy amina grand modèle, misy moyenne. Sahala amin'izany koa le en bloc reny. Ny pâte banane zao dia misy grand modèle, le grand modèle zao any amin'ny 12 500 et quelque raha en gros zany. Fa raha ohatra lay kely indray dia 950, 8000 francs. Fa ny chips dia ray 5000 francs, arivo ariary sy roa arivo ariary. Za milivre par toerana hivarotana. Ny anahy zany dia le reny grande surface sy boutique reny no zay no tena tanjoko. Dia any amin'ny surface na amin'ny shop Total, shop Jovena reny, any produit apretaka. Ndraindray avy any ambanivohitra mantsy ny anahy manentana ny tantsaha zany, maka ny vokatra, dia maka ny vokatra ny tantsaha, dia rehefa tonga izy anatin'ny ohatra hoe latsinainy izy tonga, dia mitondra 300 kg, 200 kg manta, dia 300 kg masaka, dia iny ny travailleko anatin'ny herinandro.